Faly miarabantsika rehetra, Ludoni Velitrasina ny anarako zaho dia manao fikarohana eny amin'ny anjerimanontolo mahakasika ny zavakanto sy ny fiarahamonina, ny kolontsaina sy ny fiarahamonina malagasy. Ho an'ity fampirantiana tao eto amin'ny akanto contemporaire ity dia natsony Joël Andrianomearisoa ako hanao fikarohana mahakasika ny fiainana sy ny fiainana ara-javakanto ny mpakasary antsoina hoe Ramily, fantatra amin'ny anarana hoe Emile Rakotondrazaka. Io izy dia mpakasary malagasy teraka tamin'ny taona 1970. Izany hoe mbola tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany izy dia efa nanomboka sahady ny aina tao amin'ny tontolon'ny fakana sary, ary ny tena nampiavaka anazy dia ny fahaizany mikirakira sy ny fahaizany manasa ny sary tao amin'ny efitrano mainty. Faly izahay eto amin'ny akanto contemporaire sy izaho manokana zany mandray an'ity fampirantiana vaovao momba ny Ramily. Ramily ilay nanao ny maraina. Ramily moa zany dia mpakasary manana maha izy azy eto anivon'ny zavakanto eto Madagasikara. Tsy resaka zavakanto ihany moa zany no ampisehoana eto fa ny arsivany rehetrarehetra, dia ny faran'ilay fampirantiana dia ny studio an'i Ramily koa izay namboarina noentina eto mba hampahafantarana azy amin'ny endrika rehetra. Eto anivon'ny akanto contemporaire moa zany dia mahazatra anay no mampiseho ny atao hoe art contemporain an'ireo mpanakanto tanora malagasy. Ity fampirantiana Ramily ity dia ny fampirantiana voalohany izay afaka ataontsika hoe exposition patrimoniale izay maneho ny sanganasana mpanakanto malagasy efa maty fa manan-talenta sy manana maha izy azy eo anivon'ny zavakanto malagasy. Faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana resaka akanto izao. Izaho izay mitafa aminareo eto dia Rakotondrazaka Hery no anarako, zanaky Rakotondrazaka Emile, mpakasary, fantatra amin'ny anarana hoe Ramily. Ity am-boalohany dia faly mampafantatra anareo fa misy an'izao fandarana fampirantiana momba ny asa tanan'i Ramily izao izay tanterahana ety amin'ny akanto satria ny asa tanany rehetra tamin'izany dia mbola voatahirinay fianakaviana, tsy misy any an-sorana fa dia mbola izy daholo ihany no namity izany. Ny fampirantiana izay hitantsika moa dia manomboka ny 30 avril ka hatramin'ny 30 jolay. Ny ity fampirantiana ity moa zany dia mizara dimy. Ny toko voalohany noentina eto amin'ny akanto contemporaire zany ilay hosodoko à fond de décor izay nampiasan'ny Ramily nangalany sary. Ny toko faharoa dia mampiseho ireo loko, ireo sanganasa izay nataon'i Ramily niaraka tamin'ny orinasa maromaro, miaraka amin'ireo antoko politika maromaro, miaraka amin'ireo mpanakanto maromaro. Ny toko fahatelo dia mampiseho any tsangatsangana izay nataony teo anivon'i Madagasikara, miaraka amin'ireo sary sanganasa peizary na sarin'olona samihafa koa. Ny toko fahaefatra moa zany dia mampiseho ny fiaramiasan'i Ramily miaraka amin'ny ireo mpihira Besa sy Lola. Nalain'ny Ramily sary moa zany Besa sy Lola tany Iosy en 1970 dia hoeo zany io sary io miaraka amin'ny hirany Besa sy Lola izay ho fantatsika daholo hoe ny itiavako anao. Ny toko farany, ny toko fahadimy dia ilay reconstitution an'ny studio Techniphoto izay Antosy miaraka amin'ireo fitaovana rehetrarehetra nampiasainy, miaraka amin'ireo negatifa koa izay noentina eto. Araka ireo fanadihadiana nataonay mahakasika ny fiainan'ny Ramily dia nandritra ny nanomboka ny taona 70 teo no tena nanomboka ny sandratra izy tamin'ny asa fakalain'ny sary. Ny tena nampiavaka anazy dia izy irery nandritra n'izay vanim-potoana ny asan'izay no malagasy voalohany nanana fitaovana raitra dia raitra tao anatin'ny toerana fanasana sary, tao anatin'ny efitrano mainty zany. Mbola betsaka amin'ireo fitaovan'ireo no hitantsika amin'izao fotoan'izao ao amin'ny laboratoire Techniphoto izay mbola misokatra hatramin'izao eo Itosy.
anisan'ny vanim-potoana betsaka taty aoriana indrindraindrindra no tena namaranany ramily a ny fiainany a ny resaka sary satria tany am-boalohany izy dia nanao varotra ihany koa niaraka tamin'ny vadiny nanao librairie dia avy eo nanao alimentation générale reny a épicerie reny a dia avy eo mifarana tamin'ny resaka fanaovana sary a fivelomana tamin'ny sary manokana fotsiny zany a ny atao tokantrano satria ny taona raiky amin'ny fitopolo roa amin'ny fitopolo teo a dia nanangana ny fakana sary a teny itosy zahay rehefa mbola nanao ny asa mombany sary zany da te-akaty fotsy a talohan'izany. Tsy teto Antananarivo ihany ramily no ny asa fa anisany nangalany sary betsaka ihany koa ny tanàna rehetra teto Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny amin'ny faritra avaratra Tsinanana iny a manomboka mialana Antananarivo a mandalo any Toamasina mitohy a hatrany Feneriva Tsinanana dia ny any tany Mahajanga ihany koa betsaka ny nalainy sary a ny tany Antsiranana ny Mianatsimo tena betsaka dia betsaka ihany koa ny sary nalainy ramily tamin'ny faritra Atsimo iny a mahazo ny Morondavaka hatrany Toliara. Ny tsara fatarina mahakasika ny ramily a rehefa nahazo fanatsona izy mahazo fanasana izy a aka sary ohatra hoe zao tany orinasa anankiray a Solima agence tany Atsiranana miantso azy aka sary dia vao mainga avy aty Antananarivo izy a dia efa maka sary eny an-dalana eny dia zay no mahatonga hoe ao anatin'ny vakoka ny ramily amin'izao fotoan'izao a dia feno a sary ny Madagasikara feno sary ny le toetany a satria lalana nandalovany avokoa reny. Betsaka ny zavatra nataon'ny ramily ho an'ny Madagasikara indrindrandrindra ho an'ny tontolon'ny zavakanto ho an'ny tontolon'ny fiainan'ny fiarahamonina tamin'ny taona 70-80 sy 90 iny. Ankoatr'izay a ny tena matetika resahan'olona rehefa mahatsiaro ny ramily a dia ny fitiavany mizara satria izy a dia ny zara ireo traikefan'ireo a tankahalalahana tanteraka ho an'ireo tanora nianatra ny atao hoe fangalana sary. Betsaka amin'ireo mpaka sary izay efa kalaza be ankehitriny a no niara-niasa tamin'ny ramily. Misy moa ny efa tsy etsony anisan'izany Danibe izay namany akaiky a natetika niaraka nanao hetsika taminy mahakasika ny sary. Misy ihany koa ny mbola hitantsika amin'izao fotoan'izao a ny fanerasera niara-niasa ny fampizara traikefa niaraka tamin'ny ramily anisan'izany ohatra Pierromène. Misy ny mijanona eto toerana misy ny lasa nivelany a iriseta betsaka tena maro dia maro tokoa no mitony tena fa no i ramily a no nahaizan'izy ireo a traikefa mahakasika ny fanasana sary. Anisan'izany ihany koa Philippe Gobert izay namaly fa hoe i ramily nilaza izy fa hoe i ramily a no manan-talenta indrindra teto Madagasikara sy tamin'izay olona nifanerasera taminy a amin'ny fanasana sary mainty sy fotsy. Ramily amin'ilay fitiavana amin'ilay sary a dia ao anatin'ny rano ilay izy satria rehefa miasa ao anatin'ny toeram-piasana dia ny labo zany dia indraindray izy amin'ny 12 alina vao miala ao amin'ny 10 alina raha miditra ao izy ny après-midi avy misakafo atoandro zany dia efa ao izy zay da velo dia mivoaka kely manao goûter any amin'ny enina any ohatra zany dia izay indray vao dia mitohy foana izy manao ny asany eo. Ary ny zavatra tena manamarika azy indrindra dia zao izy dia olona tia ahoana moa zany filazan'izany amin'ny teny gasy tia zavatra tena raha vao tsy mifanaraka amin'ny sainy mihitsy ny zavatra ataony dia mbola janony ny averiny. Ohatra anankiray ngeza be omeko anatin'ilay izy ohatra raha mamita raha manao tirazina sary anankiray izy a indraindray izy tena any amin'ny faminenina n'io sary io fa tirazy efa vita eo a any amin'ny fanenina ny sary any izy vao fantany hoe tia vao mety dia avy eo ilay sary anankidimy eo alohany a roa vitiny fotsiny eo izay nefa mahafantatra hoe lafo ny vidin'ireny papier ireny vidin'ny produit a fa ny azy raha vao zavatra tsy mahafa-po azy ao anatin'ny eritreriny aloha dia efa tsy majanony mihitsy izay. Dia izay ny tena anisan'ny zavatra hoe tena toetra ny ramily izay zany e
izy zany tena perfectionniste moa zany fiteny azy amin'ny teny baika. Rehefa nanao fianadiadiana zahay a dia miverina foana ilay fomba fiasany a entitra, mitaky ny tsara foana, mitaky ny lafatra indrindra, ary tena hoe manana finiavana hitadiny tsaratsara kokoa. Noho izay talentan'izay a dia nampiaiky ny maro izy amin'ny fahaizany ny fikirakirana ny fanasana sary mainty sy fotsy. Misy hoe maharitra 3 volana, mihoatra ny 2 volana, mihoatra ny 3 volana vao azo ilay sary, fa dia mbola nilaharana ihany no mandeha miantso ny ramily haka sary. Eny fa na dia hoe maharitra fotoana ela raha vao voasasa ilay sary, satria ramily tena maka fotoana ela be mihitsiny hiasany ao anatin'ilay efitrano mainty mba azahoany hoe kalitaona sary tena farak'izay raitra. Zavatra anankiray anisan'ny tena mahavariana koa zany rehefa tena mijery an'ireto fampiratiana reto asa tanany ramily reto dia marina fa noir et blanc fa anisan'ny zavatra nitonen'ny ramily taloha tokoa rehefa miresaka amin'ny mpanao gazety izy dia hoe ny sary mainty fotsy izy ny sary velona. Io izy ny sary velona raha mijery an'io dia ohatran'ny sary velona io izy izay mifanazavany an'io matetika. Fa raha mijery sary couleur ianao dia ohatran'ny hoe sary tsotra fotsiny, fa tena ny sary mainty fotsy any tena hoe sary velona. Betsaka ny zavatra nataon'ny ramily ho an'ny Madagasikara raha ao amin'ny lafin'ny sary. Namakivaky ny tantaran'ny Madagasikara tao anatin'ireo 10 taona taorianany nazahoan'ny Madagasikara fahaleovantena ny asan'ny ramily. Ary misongadina tao anatin'izay ihany koa ireo sary izay lasa fanta-daza ankehitriny. Anisan'izany ny sariny teo amin'ny lapan'Antananarivo, misy an'ny Manjakamiadana. Anisan'izany ireo sary nalainy nandritry ny vanim-potoanan'ny eclipse. Dia tena betsaka zany zavatra nataon'ny ramily ho an'ny Madagasikara. Dia izay no mahatonga ny maro ankehitriny milaza fa izy no rain'ny fangalana sary moderna teto Madagasikara. Raisina hoe moderna satria raha efa nisy ny mpakasary teo aloha fa mbola vanim-potoanan'ny fanjanahantany, dia fomba hafa sy fijery hafa no nivoizin'ny mpakasary tamin'izany. Fa nanomboka teo amin'ny ramily zany no azo atao hoe raisina hoe vanim-potoana moderna, vanim-potoanany ankehitriny no nametrahany an'ireo teknikana fangalana sary sy ihany koa fanasana sary nety tamin'ny zavatra ilainy ao anatin'ny kanto. Dia noho izay rehetra izay no ankehitriny anaovana an'ity fampiratiana ity, sady ho marika fankasitrahana ny zavatra nataony, ho fampahafantarana ihany koa ny lazany sy ny adiriny sy ny habean'ny zavatra nataony ho an'ny tontolon'ny foakatsary teto Madagasikara. Amarana anazy angamba dia ity fampiratiana ity araka ny teneniko nanomboka tamin'ny voalohany dia fampiratiana voalohany eto Madagasikara sy maneran-tany, ka ingany mba ampahafantatra ny asa sy ireo sangan'asan'ny ramily izay ho mpanakanto manana ny maha-izy azy ho an'ny Madagasikara sy ho ahy koa manokana. Tiako hisaorana manokana eto koa ny fianakavian'ny ramily ary indrindrindra ny zanany Hery Rakotondrazaka izay niara-ny asa taminay tamin'ny fanamboarana n'ilay fampiratiana sy ny tantarako ny tantaran'ny ramily. Tiako hisaorana koa zany ny Fonds Yavar Hussein izay manohana anay nandritry ny fiatombohan'ny akanto contemporain, ary koa Ludoni Velotrasina izay niara-ny asa tamiko amin'ireo fanadiadiana maromaro. Tiako hisaorana koa ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny akanto contemporain tamin'ny fanamboarana sy ny fikarakarana an'ilay fampiratiana. Merci.